Anio alahady fa 17 Martsa 2024 dia alahady natokany fiobe FJKM ho alahady itondranam-bavaka ny asa fifandraisan'ny FJKM fa kosa alahady itondranam-bavaka ny sampana ZFRK sy ny asany ho antsika eto amin'ny fitandremana Ambohitately. Mbola ao anatin'ny fotoanan'ny karema isika ka ny loha-hevitra ho bajintsika FJKM moa amin'ity volan'ity dia ny hoe mamaly ny faharatsiana ny tompo amin'ny mahalahady fahaefatra ny alahady anio dia liturjia endriny fahaefatra no andeha iombonantsika. Andeha ry ava-malala io manana fo mampanahintsika isika hiatrika ny tompo amin'izao fanompoam-pivavahana izay tarihan'ny zanaky ny fikambanana iray aman-dreny kristianina izao na ny ZFRK. Aoka hitsangana amin'ny fiangonana. Ry havana ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izay eo alohan'ny seza fiandrianana. Ataontsika ny hira voalahatra eo amin'ny fafana. Andriamanitra ianao misaotra mankalaza ary manavao ny fo saina ny momba anay rehetra hideranao an-trano tsy arahana fepetra. Mitaonao kindreo tafaray miantso sy midera mankalaza anao ray fa vokatry ny fo ka raisy reso tompo fa vonina anompo. Tanterao ry tompo zato teninao naiza hivoriana dia eo foana ianao manatre ireto vahoaka marobe fa mangetaeta famonjena lehibe. Akasitrao ny fiderana sandratray ho
fiantohana iarahanay ho ny manompofona ho sitrako tokoa ianao no mpanalalana ianao ilay Jesosy. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lely sika fa amin'ny asa sy amin'ny marina ko andeha hiroso amin'ny fianonan'ny asan'Andriamanitra izay tokony ho tanterahantsika sika. Dia tonga sahady eo amin'ny filazana ny raharahany fiangonana isika. Mamarana ny loha hevitra hoe mamalo ny faharatsiana ny tompo amin'ity volanyity isika. Ny vavaka tao akarina ny aminy, ingany ko maminy, ho sitrany tanteraka izany fiantsoana ka tsy isy fiantona ireny fahasoavany atosany aminao. Ianao ilay irahany anao ny asa tsara dia mety iza nambara. Mety iza ny hijory fa ny asany finoana dia ho amin'ny fanompona mba ho hita ankalazaina ho taratra aminao ny anaran'i Jesosy. Dia izy tsy ho reraka. Izy anatanteraka izany fitahiana omba ampiadanana. Izy mantsy namana tsy mahafoy anao. Dia izy tsy mahafoy antsika ny maniraka anao ny asa, ka toy izao ny asa nomeny antsika. Atombontsika amin'ny raha avy amin'ny velany. Avy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara FJKM Trano Vato Ambatona Kanka. Mpanompo tsy mahasoa izahay, ny tokony natao ihany no nataonay. Tamin'ny hery moa dia efa voalaza ny fanokafana ny jobily fisotrondronona Andrimatoa Marinasy Mpitandrina. Fa amin'ny asa fifandraisana sy ny fampahalalam-baovao izay natomboka tamin'ny herinandro fa 20 ka hatramin'ny fa 17 ny volana Martsa lasa izao dia nisy ny herinandro ho an'ny afifaby, ka ny alahady fa 17 ny anio zany dia fampavavahana manerana ny sahan'ny FJKM hitondrana mibavaka izany asany fifandraisana izany. Avy amin'ny FFKM Antananarivo renivohitra ho fanamariana amin'ny fahadimy amin'ny 70 taona ny tolom-pahafahana sy ireo mahery fon'ny firenena namoiny ainy noho ny fitiavan-tanindrazana tamin'ny 20 Martsa 1776 ny fiangonana fiangonana kristianina eto Madagasikara tarihan'ny filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy dia anatanteraka fampivavahana iraisam-pinoana ho an'ny fangataham-pitahiana ho an'ny firenena malagasy toy ny fanao isa-taona ihany, ka dia ho tanterahana zany anio alahady hariva amin'ny 3 latolakandro ao amin'ny FJKM katedraly Analakely. Toy izao kosa ny avy eto an-toerana. Avy amin'ny fiandreketana ny asa sosialy dia mampafantatra antsika fa mbola misy ny azan-dazo raisina ao amin'ny trano efa ao an-tokotany ao. Ny avy amin'ny komity fa 5 taona nampitandrina ny mpitandrina Rakotina Valina Maholy dia antsoina ny komity jobily fa 5 taona mampitandrina amonjy ny fivoriana voalohany ho tanterahana ny talata fa 7 ny volana Martsa tontolon'ny andro ao amin'ny akany manomboka amin'ny 7 ora maraina. Zava-dehibe no atrehana amin'izany. Ny komity ny 20 taona kosa dia manentana antsika hatrany mba handray anjara amin'ny tanam-pitiavana. Avy amin'ny fiandreketana ny fandraharana. Mitohy hatrany ny fandraisana amin'ny valopy vonjovona ho an'ny ireo sekoly FJKM sy ireo fiangonana FJKM Trabona tamin'ny fandalovan'ny rivodosy. Ko dia manentana antsika amin'ny tolo-tanan'ny Pino izay ataontsika anatin'ny valopy dia ezaka 5 tapitrisa ariary notratrarina amin'izany. Ny avy amin'ny sampana kosa indray dia toy izao. Ny fionam-be sy ny fiaparabana tratry ny taonany safify dia ho tanterahana ny sabotsy faharoa ny volana aprily ho avy izao amin'ny tokantranon'Andrimatoa Rakotomanga Charles sy Ranivo Arzoa Etsomahabo Andorano Fotsy, ka ny fotoana ifampiandrasana dia eo amin'ny hôtel Antsirabius Antsahavola manomboka amin'ny 8 ora sasany maraina. Ny fandraisana anjara amin'ny sakafo moa dia 4,000 ariary isan'olona. Avy amin'ny Koral Mainty Milaly Ambotantedy.
Ny korala mainto milaly ambotantily dia faly mampandrehantsika fiangonana fa andray anjara amin'ny asa fitoriana ankira izy ireo ny sabotsy fahatelo ny volana aprily ho avy izao amin'ny 4 ariva ao amin'ny FJKM Mahazo Arivo. Izany moa dia irahana amin'reto antokopira reto Ambohijatovo Fitiavana, Ndrina Ramamonjy, Trompetra Mahazo Arivo. Ny rakitra rehetra azo amin'izany dia entina hanarenana amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara any Rondro Manakara izay ravon'ny Rivodoza Batsiray. Koa dia manentana sy manantenantsika fiangonana ny CMA ho tonga hanotrona azy ireo amin'izany fotoana izany. Ny avy amin'ny sampana lehilahy kristianina, ny sampana lehilahy kristianina sy ireo zanatsampana ho aminy dia ny ACR, ny Rantsanakabary dia hanao hetsika sakafo piralaina ny alahady fahavalony ny volana May ho avy izao amin'ny 12 rasasany ao amin'ny akany ARM. Ny vokatra azo amin'ny sakafo moa dia entina nampiana ny ezaka dabilio amin'ny sekoly FJKM Malaimbady, fa eo ihany koa ny atrehana ny fionamben'ny Ezelikely atao Antolanaro. Ny 29 ka hatramin'ny 20 Aogositra ho avy izao. Hery lehibe ho an'ny sampana ny fanohananareo azy ireo amin'izany sakafo izany ary ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Avy amin'ny sampana tanora kristianina, tokantrano tanora kristianina. Antsoina ny mpiambana rehetra eo anivon'ny sampana tokantrano tanora kristianina sy ireo maniry hiditra ho mpikambana ao amin'izany sampana izany fa ny fampiarabahana taom-baovao sy ny fivoriana voalohan'ny sampana amin'ity taona 2022 ity dia ho tanterahana ny sabotsy faharoa ny volana Martsa ho avy izao manomboka amin'ny 10 rasasany etsy amin'ny skate park Antanimena. Samy mitondra sakafo zaza sy ny fitaovam-pihinanana. Amarana nandrarahan'ny sampana dia avy amin'ny sampana sekoly alahady Rantsana Feotantely. Ny Feotantely dia manasa antsika fiangonana ifanotrona amin'ny concert Feotantely izay tanterahana ny alahady fahavalony ny volana May manomboka amin'ny 3 ratolakandro. Hery lehibe ho azy ireo ny fanotonantsika amin'izany. Izany moa dia tanterahana eto amin'ny fiangonana ihany. No an'ny zanaparitra kosa indray dia toy izao. Avy amin'ny zanaparitra Jerosalema, ny fampiaraban'ny zanaparitra Jerosalema dia ho tanterahana amin'ny akany Andriamanjatro Risara ny alahady fa 17 volana Marsa amin'ny 2 rasy sasany. Ny amin'ny zanaparitra Karmela kosa dia ho tanterahana izany ny sabotsy faharoa ny volana Aprily ho avy izao ato am-piangonana Ambotantely manomboka amin'ny 7 maraina ary aorian'izay dia isy fiarahana miala etaeta ao tokotany ao aoriana ny fampivavahana koa dia samia miomana ny amin'izany. Toy izao ny samihafa. Rakim-pisaorana misaotra ny tompo tamin'ny valim-bavaka ny meny ary manolotra rakim-pisaorana 5,000 ariary ho fampandrosoana ny asan'ny fiangonana mangataka vavaka sy ny hira firana fanampiny 730. Mbola rakim-pisaorana ihany fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Misaotra n'Andriamanitra lehibe ao no ny famindram-pony ka nahafahako nanolo-tena ho azy mangataka vavaka ho an'ny fanadinana izay ataovoko aho sy mba nitohizan'ny fianarako. Ho azy irery ihany ny voninahitra manolotra rakim-pisaorana ray etsy ariary ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana. Amarana n'izay raha mahakasika ny rakim-pisaorana izay aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana ambanin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Rakim-pisaorana ho fanampiana ny lancement CMP manolotra rakim-pisaorana 2 etsy ariary. Ireto kosa indray dia filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrinesana ianareo fa ny ama malalanay Rahalahy Andria Manasina Guillaume dia natsoiny ray ody any amin'ny ny latsinainy fa 20 volana Martsa lasa teo rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Mampafantatra antsika izany ny ray tapo amin'ny Andriamanampihery Jinoxtone Vady sy ny zanany.
nofo moa dia efa niala tao an-trano tao Ambato mitsangana nameza amboninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana Efelema Ambato Finaky taloha nametrahana azy tao Betizaraina izany. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrinesana ianareo ny fodimandriny raha manakantsoina Luka Andriniaina mpiandry WB Kalmalaza andiany miasa taona 2 teo amin'ny fahatelo amby 50 taonany ny alahady fa 20 volana Martsa lasa teo. Mampafantatra antsika zany ny iraitapo amin'ny razana parany Barjona sy Hervololona sy ny zanany. Nofo moa dia efa niala tao an-trano ihany koa ny talata lasa teo nameza amboninahitra tao amin'ny Toby Efelema 67 taloha nametrahana azy tao amin'ny fahasampiandry fiheverana. Ireo dia ho tanterahantsika ny famangina ny fianakaviana ao aorianan'izao fampimpivavahana maraina izao. Ireto kosa dia efa tanteraka ny famangina azy. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo fa niava malalanay Andriary Antarsonancy dia nodimandry ny alakamisy fa 4 amby 20 volana Martsa lasa teo rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rasoloarso Veronika Maris Daniel sy ny zanany ary ny ray tampo aminy. Nofo moa dia nientina niala tao an-trano teo Soavimasoandro ny omaly 20 ny volana Martsa nameza amboninahitra tao amin'ny FCKM Ambomalaza firaisana kanana vaovao taloha nametrahana azy tao amin'ny fahasandrasany Ambomalaza ihany. Ara-maranana an'izay filazana manjo izay amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrinesana ianareo ny fodimandriny ny Ravelina Laurent hoy ny iraitapo amin'ny Andrenjaka Mady sy Alisy Rakotorabeso sy Jacqueline. Efa vita fandevenana tao Ambomalaza ary tao amin'ny FCKM kanana vaovao no nentina ny razana ary efa totosa ihany koa ny famangina. Fararakitra avy amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy Ranilo Arso Zizel ary ihany koa fararakitra avy amin'ny fianakavian'ny tompoko lahy Raoulson Ranaivo Tsiaronjy. Ny taratasy avy any ivelany voaray io maraina io dia avy amin'ny ivitoerana Sefala Mahazorivo. Fifaliana ho an'ny tale mpampianatra birao mpandindra ary mpianatra ny manasa ireo izay mivoaka Sefala andiany niaraka aminay isaotra n'Andriamanitra sy ifaly noho ny nahatratrarantsika ny taona vaovao 2024. Izany dia ho tanterahana amin'ny FCKM Mahazorivo ny sabotsy faharoa ny volana Aprily avy izao manomboka amin'ny 7 rasasany maraina. Mankasitraka sady amin'ny fahatongavanareo ary mirary ny fitahin'ny tompo. Dia toy izay no raharaha voaray eto am-pelantanana ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Fivariana filarevana ny mandray ny ray aman-dreny izay mitondra ny zanany amin'ny lalana sakramentan'ny batisa ny zaza Rajaobelona Luna Hanitso zanak'Andriamantoa Rajaobelona Tahina sy Ramatoa Andria Manantena Rova. Ray aman-dreny ihany no mpiantoka ny zaza. Hanao ny hira fa 720 isika riavako. Andininy voalohany dia androso ety anoloana ny ray aman-dreny sady mitondra ny zaza radio. Nitondra ny zaza ny reny tao Salema mba ho tahiny Jesô Kristy be indrafo. Lavo ny mpianatra izy nefa ho Jesô avy alao ny zaza mandoa. Vini pia
mahazatra ny tenin'Andriamanitra no hanorena ny fiangonana ny sakramentan'ny batisa. Afatra izay nasain'i Jesosy ho tanterantsika ny avako ny batisa. Aoka mifikary izao afatra Jesosy izao. Efa nomenay ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany Jesosy. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny filaina rehetra. Manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina, sady mampianatra sy hitarina izay rehetra namidiko anareo. Ary indro izaho momba amin'ny mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Fa ianareo rehetra zanak'Andriamanitra amin'ny fononan'i Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo no atao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ary ray aman-dreny miteraka sy mpiantoka ny zaza, misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Moa manolotra ity zaza tio an'Andriamanitra rehetritsika va ianareo to? Mangataka anareo izay tompokanona ny fanekena izay andrasan'ny fiangonana amin'ny ray aman-dreny sady mpiantoka ny zaza tahaka anareo. Andriamanitra ray zanaka fanamasinao, ny herinao Andriamanitra no ianteran'ny reto manomponao amin'izany voady ataony ety masinao sy ny fiangonana izany. Fanegn'izy ireo ny hitondra ny zanakao, ny zanak'izy ireo izay nomenao azy, ho voarainao ho isan'ny zanakao, mampitafianao an'i Jesosy zanakao. Ankehitriny tanteraka ny fanegn'izy ireo mieto an-tranonao, dia mangataka ny asan'ny fanahinao masina izay fiangonana ankehitriny. Ary tsy hay ny fanahinao masina, ampahery azy ireo, hanamasina ny fiangonanao, ary hitahiry ity zaza ity ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao. Ny fitahinao Andriamanitra no mahamasina ny fanoloran-tenanay. Koa meteza tompo ankehitriny, hitahy ity fotoana ity, hitahy izao ondro-kelinao izao Jesosy. Raha mamelovelona ny zava-boary, manasa ny loton'ny nofo, ho famantarana ny fampidiranay amin'ny fanjakanao izao, koa meteza hiandany araka lehibe ny famindramponao. Amin'anao tsoka ity mpamonjy anay. Amen. Rajaobelona Lina Hanitso. Rajaobelona Lina Hanitso. Mulatisana ao menarana ray sy ny zanaka ary Fanamasina. Entina tovovavy dia izao menarana ny zaza. Mbola hivavaka isika fiangonana. Saotra tompo noho ny amin'ny Lina Hanitso. Nomenao reto ray aman-dreny reto. Atolotrao te izay. Ady ankehitriny entin'izy ireo eto an-tranonao tonga zanakao. Hitafy ny fiainana vaovao amin'ny Jesosy zanakao. Dia mitahy ity ondro-kelinao ity amin'ny fahazazana, amin'ny fiainany manontolo. Amariny fa mitafy anao Jesosy izy, ka amin'izay rehetra diavy nitondranao azy dia mpandresy izy, masiny izy, tsara izy, satria mananao Andriamanitra izay fitafiny sy mandrakotra amin'ny fahasoavanao amin'ny isan'andro. Fony eto Nazareta ny zanakao malalanao tena ampitorinao to amin'ny tokantrano sambatra. Koka ny tokantrano misy ity zaza ity, ho feny ny fahasambaranao Andriamanitra, ho feny ny fitahinao, ka dia manampiny ray aman-dreny, manampiny fianakaviana amin'ny fitezana olombalona azy. Ny zanaky ny kristianina dia tokony ho kristianina, koa dia memerim-panahy ny fianakaviana tompo, ahatojo amin'ny faharetana
amin'ny fanolokolona ty ondrikelinao ty dia manapianao ny fiangonana ny tamin'ny razana amin'ny fitezana ny taranaka tahaka izao mba hanananay firenena sy fiangonana taranaka afaniny mahatoky sy mino anao Andriamanitra dia mametraka fenoko azy teo mba amin'ny fahasoavanao izay fiangonana ankehitriny ao aminao Jesosy no vanay zavanaka izany amen. Anaka manolotra anao eo ambany fitahi-pahasoavany izay fiangonana tayanao any ny tomboka hiaro anao hampamira-pihitra ny tavany aminao any ny tomboka mindra foninao hanandratra ny tavany aminao any ny tompo ka omeny anao ny fiadarana amen. Ny afatra fiangonana aminareo mivaky sady mpiantso tamin'izava ny ray aman-dreny miteraka dia mifanan'ireo fiaina mba mahareta mivavaka mahareta ny famakina ny tenin'Andriamanitra ary mahareta koa ny fanotonan'Andriamanitra dia hanampy anareo mivavaka ary matokifa tsy mitaiza reso zazo ianareo tany andany aminareo raiso nitsindrano fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana ny fanahy masina ho aminareo mivaky aminareo fianakaviana manontolo amen. Petraka mandeha revako malala faniravatsika rehetra ohatra ty alahady farany amin'ny volana martsa ity saoda tompontsika fa ny fivorian'ny ministra farany teo dia namerina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra sy ny fandaminana maro samihafa ankoatran'ny fialantsika amin'ny sarombava sy ny fandaminana maro samihafa ry avako zany dia amin'ny volana aprily zany dia miverina amin'ny laoniny iray ny fiainan'ny fiangonana rotontsika mivavaka mba ho lasan'izay ny tsy fahasalamana rehetra dia miverina tsikelikely izany raha misy manjo dia any atokantranosika no mamangy mbola tratrambohatra ny razana araka izany dia afaka malala amin'ny volana aprily tsika zany miverina amin'ny akatoko ny fandraisana raha siram-pon'Andriamanitra dia mamerina tsikelikely ny vizity pastoraly ray isika rehefa ohatraka milamina araka ny tokony misy arak'izay ny asan'ny fiangonana verina amin'ny fampandraisana tsisy fetra isy isa any atokantrano na aiza miverina araka ny tokony misy tsikelikely izany ny fiainan'ny fiangonana manomboka ny volana aprily io ry avako hoentsika mbavaka mba hilamina arak'izany ny zavatra rehetra. Ny ovanam-palahelo ry avako dia nisy namaky ny rano fisainana tamin'ny alin'ny talata teo dia nisy namaky ny rano fisainana tsy dia ny zavatra very dia manahoana loatra akory fa dia ny plateau roapolo no tsy hita le plateau hitanareo le ngeza be novidina manokana noho ny amena ara-pahasalamana iny novidina manokana izy iny satria natao melanerana be zany le mofo mba tsy natao mifanaingina satria hoe mba tsy mikasika mofo ny tanana rehefa mandray ianao fa zay mofo tandrify anao ihany zay ny dikan'iny plateau ngezala be dia ngeza be iny roapolo isa le izy fa vidina manokana noho ny hoe zay anton'izay fotsiny ihany dia efa miveriny amin'ny lohany zany dia nalainy le izy dia tsy hita le plateau moa zany mazava ho azy dia entana vitsivitsy ny bafla nisy bafla lehibe antsikiso a le fanomezan'ny paster Andrena Vonetimo angamba izy iny antsikiso no tamin'izy maty no tsy teo sy dia sisan'izay tao ihany dia soran'Andriamanitra ny zavatra rehetra moa zay ny very zay ny tsy hita efa namboarina ny varavarana fa dia miezaka mitandrina arak'izany sika no nisy jiro sy mikarakara ny tanàna fa maizina koa moa le izy nge fa iny mazava be ny jiron'ny miaramila taloha teo taloha nisy jiro ndrehatra foana ipoto eo zany ndrehatra foana fa ankehitriny moa efa tsy araka tsao zany dia maizina be amin'ny kelakelatrano teo dia maizina fanjakana ny ratsy
skiriny tao le varavarana isoran'andriamanitra ny zavatra hitadiavana mampahitantsika zany andriavana misoran'andriamanitra tsika fa tsy miandarana amin'ny fitaovavahana kofa laza toy dia mampahay anareo zanaparitra mampahay anareo sampana amin'ny fanohizana ny fitaovavahana ny fivoriana arak'izany fandaminana maro samihafa fa miverina tsikelikely tazantsika ny sakafon'ny selike sakafon'ny torokasy verina tsikelikely araky ny mahazatra ny fitaovavahana engany tsika mbavaka mba hitohy arak'izany driavako misy fromage 520 isa ao amin'ny akany eo dia raha izy tsika driavako malala avy amin'ny fromage fivatsy dia mba tita fa mitety an'ireny moa zany ny fiangonana mba point de vente ny fivatsy koa ny fiangonany dia mba mividy an'ireny tsika driavako malala natiny azo koa ny fivatsy arabaky teny mihitsy vidina le fivatsy fa mandrapatonga ny trano lany ao anaty automobile le izy rehefa nona rehefa fivatsy arabaky teny tokoa rehefa mirafa ny fiangonana dia mbola misy famanjina telo sa efatra telo miandry le fiangonana dia ampahirezina nareo diakonina mamity ry famanjina telo rava be reo be diabe zany mety amin'ny amin'ny roa andro atsika zany rehefa vita dia mahirezina reo diakonina ry afako amin'izany adidy sy asa miandry izany aladiny zanaka fitsapanandray aman-dreny kristianina tsika ry afako ngatahany itsangana nareo zay deferika ny zay deferika dia fikambanana iray izay mivory ato anatin'ny fitandremana isaky ny alahady impaire zany hoe alahady voalohany alahady fahatelo alahady fahadimy mora tady dimy rehefa mirava ny fiangonana azy dia samy mitondra sakafo zareo matetika dia ao ambony eo ihany izy misakafo dia mirava izy amin'ny amin'ny telo sasany eo dia manasatsika tanora hiditra amin'izany fikambanana izany ny zavatra telo voizan'izay deferika dia ny finoanan'andriamanitra ao amin'i jesosy kristy tompo ny finoanan'ny trinité miompana amin'izay ny fitezana faharoa fanaovana ny zava-dehibe ny talentan'ny mpikambana fampivelarana ny talentan'ny mpikambana ary ny fahatelo lehibe dia ilay kolotsaina mahamalagasy ny teny malagasy ny riba malagasy amin'ny alalan'ny tononkalo ny kabary ny hira hatramin'ny fanaovana film aza ino moa le film farany Deborah dia isaky ny izay zany ny fivoriana dia miarahaba anareo zanaka ny fikambanana ray aman-dreny kristianina izay fiangonana maefa be amin'ny asa dia ny tompo hitantana ny fikambanana ho vavolombelona hatrany iroborobo ny asan'ny fikambanana ho voninahitr'andriamanitra dia mirahafo anareo izay fiangonana ho tain'andriamanitra indrindra tompoko rahaso indrindra misy afatra izay deferika ndao ary ry avana malala ao amin'ny tompo mamerindro manantitrantitra dia izany indrindra no ijoroako eto solotena ny sampana azy deferika hankafaliana toy ny fody mamangiray lovo no iarabako anareo ka ny mpamangy misiontsioka ivangina kosa mihirahira ny fanentanana vitsivitsy meko atsika dia ny voalohany ho an'ny ray aman-dreny fitenin'ny malagasy no hoe ny tsara taizavangoko olona ary ny tsara ray aman-dreny miatana ka ianareo ray aman-dreny no iantefan'ny teny voalohany ny voalohany dia hoe ampidiry sampana ny zanatsika na isika ray aman-dreny ary misy sampana natokana ao atsika satria anatin'ireny sampana ireny tokoa ny ahafahantsika mikolokolo amin'ny mahakristianina atsika voalohany indrindra nefa ihany koa azahoantsika tombontsoa be dehibe anisan'izany ohatra ny fanenana ny vesatry ny fanabeazana raha tsapantsika ankehitriny dia mesarotra ny fanabeazana mekely ny fotoanananantsika ray aman-dreny ary mevery maridalana ary indrindrandrindra anisanantsika ka izany indrindra no ilaina ny sampana ato anatin'ny fiangonana satria sady maridalana fany mamantatra fa kristianina izy no ihany koa manena sy mampitombo ny fahaizantsika no fahaizan'ny zanatsika ihany koa ny faharoa dia ny ampidirantsika ny zanatsika ao amin'izay deferika araky ny tenen'ny ray aman-dreny mpitandrina teo ny alahady fivorinay dia ny alahady impaire
ty izany hoe ny alady roa fatelo fadimy raha misy zany dia manomboka amin'ny roa sasany raha ny tokony ho izy fa rehefa misy ny fandaminana hafa dia indraindray atao ao aorianan'ny fiangonana izany. Faharoa, ny zavatra nentananay antsika ihany koa dia ny fahatsiarovana fa malagasy kristianina isika, izany hoe notsombinina manokana satria malagasy sady manana ny teniny, manana ny taniny, manana ny soatoavina ary indrindrandrindra koa manana ny finoany. Ka noho izany tombontsoa lehibe ho antsika indrindra isika eto Ambohidately, vitsy ny fiangonana mampianatra ny fomba malagasy, mampianatra ny riba na soatoavana malagasy ao anatin'ny fiangonana, fa nosinganana manokana antsika eto Ambohidately nanana izany. Ny tombontsoa ihany koa raha ny azo ny zanantsika raha miditra anatin'ny sampana ZFRK dia voalohany ny fahaizana miseho sehatra. Mety hoe tsy fahaizana afeno araka ny anarantsika fa ampy be dia be ahafahany mivoatra amin'ny fiainany ho avy, ary ihany koa ny fahaizany mitondra teny na miteny. Rehefa lehibe dia tsapantsika tokoa fa tena zavatra ilaina ireo, ary izany indrindra no hanabeazana zanantsika dia ny mbola kely tsy hanahirana azy rehefa lehibe izy. Fahatelo, ny fanafanentanana eto dia momba ny zavatra ataon'ny sampana isaky ny volana Jona. Ny volana Jona dia volana natokana ho an'ny ankizy eto amin'ny firenena, nefa ihany koa amin'io no anaovan'ny sampana ZFRK, ary ny amin'ity taona ity dia ny alahady faharoan'ny volana Jona no anatanterahana izany. Etsika fitediavam-bola izy io araka ny fanaon'ny sampana hatramin'izay. Aza tosi-bolotanina fa kely ary tsotra ny zavatra ataonay, fa betsaka kokoa ihany kosa raha omenareo anay ahafahanay manatanteraka izany adidy sy andraikitra apetraka aminay izay. Ety ampamaranana dia mangataka antsika tsy andrarakely biandoha na anao toy ny vahalalana-boka ny tompony aza tsy tia, fa malagasy kristianina isika ary manana mampiavaka antsika. Ny amaranako azy dia ny teny mazatra ny sampana hoe ny fianarana baiboly, ny kabary, ny fialamboly, ny dimy rindra sy tantara ary ny afa-tsy-voambara. Ndao mianaraka miaraka amin'ny ZFRK. Dia mankasitraka indrindra tompoko. Ho fiderana ny tompo dia hovakitsika ny salamy fahaenina amby sivifolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Salamy fahaenina amby sivifolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Miaraka hitsangana antsika tompoka. Mihira firambavao an Jehova, mihira ny Jehova tany rehetra, mihira ny Jehova, misaora ny anarany, lazao isanandro isanandro ny fahamonjeny mahafara, ambarao amin'izay filisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana tao. Fa lehibe Jehova ka mety fideraina indrindra, sady matahotra rehetrarehetra. Fa Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinony, fa Jehova nanao lanitra. Fa mirapiratana sy voninahina no angatrehany, esy fahatsara-tareno no toeram-masa. Amen. Petraka fiangonana. Atao dia tonga amin'ny fotoana hianoana ny tenin'Andriamanitra isika. Ho an'ny mboantsika izany dia ny fotoana ho an'ny ankizy sy tanora ary ny sekoly alahady. Araka izany dia andeha angatantsika ny ankizy, ny tanora ary ny sekoly alahady manarika izao fampiompivavahana izao hitsangana. Dia mandritra izany dia ataontsika ny laharan-kira voatondro eo amin'ny fandaharana, ary vita mivavaka vao mipetraka isika.
isika. Hoy Jesosy, avelao ny zaza anantona ny ankizy no ilaza tsy homenatra fa sa miantso anao hoe miverena mibeba, mino an Jesosy ka mivavah. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Ny angalana ny afatra ho antsika ankizy sy tanora ary ny sekoly lahy amin'izao maraina izao dia ao amin'ny nomery toko 20 ka ny andininy 12. Nomery toko 20 ny andininy 12. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona hoe satria tsy nino ahy ianareo hanamasina eo amasin'ny zanak'Israely dia tsy hitondro izao fiangonana izao any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Ary hoy Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona hoe satria tsy nino ahy ianareo hanamasina eo amasin'ny zanak'Israely dia tsy hitondro izao fiangonana izao any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Ary avy hatrany anie reto tantara izay ataon'ny ankizy reto. Ry Mosesy, maninona no mitondra ny aty alefitra anao? Tato izay ny zanona tany Egypta ihany. Tany ratsy sady tany tsisy nininona mihitsy aty. Tsisy voaloboka, tsisy vonjava. Tsisy avozavo, tsisy amponga be an-danitra. Tsisy naranao sotroana aza. Eo aloha ianareo, aza be memena, da aloha sika ireo lary arona ho any an-trano lavena. Ry Arona, alao ny tena ka vorianareo ry Mosesy sy Arona. Ry Mosesy, alao nareo ny tena ka vorianareo sy Arona ny fiangonana ary mitenena amin'ny vatolampy eo masony ka iboiboika ny ranony izy ary ampivoaka ny rano amin'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao ka dia ampisotonao amin'ny fiangonana sy ny biby fiompy. Ianareo ry fiangonana, mianoro biodina, moa amin'ity vatolampy ity va no sotonareo. Dia faly ny vahoaka ka samy naka rano ny sotrony. Ry Mosesy sy Arona, satria tsy nino ahy ianareo hanamasina eo amasin'ny zanak'Israely dia tsy hitondra izao fiangonana izao any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Ny loha hevitra antsika amin'ity volana ity dia ny hoe mamaly ny faharatsiana ny tompo. Ny faharatsiana dia ny tsy finoana. Vokatr'izay tsy finoana izay dia tsy tafiditra ny tany Kanana izay nampanantenan'ny zanak'Israely i Mosesy sy Arona. Dia hoy izay hoe ary ianao mba ahoana dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Ho ataontsika ny raha voalahatra eo amin'ny fafana alohan'ny hamakinan'ny soratra masina.
ny teny soratra masina dia mbola araka ivavakantsika toko. Atao poko no iraketako ny teninao, diovy ny fanahy, ny fohy andray anao. Tario lalandava ka toy ny didinao, ahay mandray ary koa hitadidy. Aoka tsy hisory afa-tsy ianao, ny dia volokoro ay ary koa dia tapao. Tario ny mpitory, kizahay mivory, ho tena mpianatrao, azoto iafao. Amen. Ny teny izay ho vakiana amintsika androany dia ao amin'ny fanekena taloha Jeremia toko faha 1 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Fanekena vaovao Tesaloniana faharoa toko voalohany andininy fahatelo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Lioka toko faha 1 andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahaefatra ambiroapolo. Jeremia toko faha 1 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ny teny rehetra dia ho vakiana amin'ny anaran'ny izao ny teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehova. Fony Zedekia mpanjaka naniraka ny pastora zanaky Malkia sy Sefania zanaky Maase mpisorona. Akany aminy ianao hoe masina ianao manontany amin'ny Jehova ho anay fa miady aminay Nebokadnezara mpanjakany Babilôna. Angamba Jehova anao aminay araka ny asa mahagaga rehetra mba hialan'ireo aminay. Dia hoy Jeremia taminy lazaonareo amin'ny Zedekia hoe izao ny lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely. Indro averiko ny fiadiana eny an-tananareo izay entinareo miady eny ivelan'ny manda amin'ny mpanjakany Babilôna sy amin'ny Kaldeana izay manao fahirana anareo ka angoky eto afovoan'ity tanàna ity ireo, ary izao no hiady aminareo amin'ny tanàna indra sy amin'ny sandro mahery ary amin'ny fahavinirana sy ny fisafona ary ny fahatezerana amin'ny rehetra. Ary amely ny mponina amin'ity tanàna ity aho na olona na biby ho faty ny aretim-be mandringana izy. Ary rehefa afaka izany, ho Jehova, Zedekia mpanjakany Joda sy ny mpanompony sy ny vahoaka, ary izay sisa tsy maty ny arety mandringana sy ny sabatra sy ny mosary amin'ity tanàna ity dia atolotra eo an-tanan'ny Nebokadnezara mpanjakany Babilôna sy eo an-tanan'ny fahavalony sy eo an-tanany izay mitadiny ainy, dia amely azy amin'ny lelan'ny sabatra ireo fa tsy hitsitsy na hiantra azy na hamindra fo aminy. Ary ity firenena ity dia ilazanao hoe izao ny lazain'i Jehova. Indro ataoko eo anoloanareo ny lalan'ny fiainana sy ny lalan'ny fahafatesana izay mbola mitoetra eto amin'ity tanàna ity ihany dia ho faty ny sabatra sy ny mosary ary ny arety mandringana, fa izay mivoaka anatiny ny Kaldeana izay manao fahirana anareo kosa dia ho velona ka ny ainy no ho babony. Fa efa manandrina ity tanàna ity aho ahatonga loza aminy fa tsy soa. Ho Jehova atolotro eo an-tanan'ny mpanjakany Babilôna ity ka ho dorany amin'ny afo. Mbola itony fakiteny. Hotoizantsika ny vakiteny amin'ny epistily faharoa amin'ny Tesaloniana faharoa toko voalohany andininy fahatelo ka hatramin'ny faharoambinifolo. Tesaloniana faharoa toko voalohany andininy fahatelo ka hatramin'ny faharoambinifolo. Dia vita dia vakitsika ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izay no ny aminareo rehefa fa mametrika izany satria mitombo fatratra amin'ny finoanareo ary be fifankatiavana rehetra. Ka reharehan'ny tenanay ianareo eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra ho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra izay manjoro anareo sy ny fahoriana izay aretanareo. Famantarana ny fitsarana marina an'Andriamanitra izany mba atao metrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo sady izany koa ny aretanareo fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny amaly fahoriana izay mampahory anareo.
ary ny anome fitsarana anareo izay ampahoriana kosa mba amin'ny tenanay raha izay Jesosy Tompo afany an-danitra ambamin'ny anjelin'ny heriny amin'ny afo midedadedy amaly izay mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsarany Jesosy Tompontsika dia olona izay irahany fahamaliana marina dia fahaverezana mandrakizay avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny. Raha tonga izy mankalaza eo amin'ny olona masina sy gagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany satria ninena fanambarana taminareo ary izany angatany mandrakariva ny aminareo mba ataon'Andriamantsika ho mendrika ny fiantsoana ianareo ary tanterahany amin'ny herin'ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana mankalaza anao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika ary anareo aminy kosa raha koa fahasoavan'Andriamantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Iaraka itsangana isika. Luka toko faharaiky amby roapolo andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Luka toko faharaiky amby roapolo andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Ary raha mahita ny Jerosalema voadidina miaramila ianareo dia koa fantatrareo fa efa mbiakaiky ny fandravana azy. Ary izay antsodia amin'izany andro izany aoka handositra ho an'ny tendrombohitra. Ry izay olo Jerosalema aoka handositra ho any ivelany. Ry izay any an-tsaha aoka tsy hiditra an-tanàna intsony. Fa ireo dia andro famaliana mantanteraka izay rehetra voasoratra. Lozany be voka sy mitaiza kely amin'izany andro izany satria isy fahoriana lehibe ao amin'ny tany ary fahatezerana amin'ity firenena ity. Dia horingana amin'ny lera-tsambatra izy ka hoentina ho bama firenena rehetra ary Jerosalema ho hitsahan'ny Jentelisy mandra-pantanteraka ny andron'ny Jentelisy. Ray masina masinana fahamarina ny teninao fahamarina. Misongatany Paoly ho an'ny fiangonana tany Tesalonika ry havana no mampahelezina nareo zanaky ny fikapanany ray aman-dreny kristianina sy isika fiangonana ity alahady izay mamahana sady ny volana fahatelo amin'ny taona ity. Tesalonianina faharoa toko voalohany ny andininy fahatelo. Naran'Jesosy. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo ry alahy fa mahamendrika izany satria mitombo fatratra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra. Ny zanaky ny fikambanana ray aman-dreny kristiana rehefa ko malala dia fikambanana mitaiza ankizy sy tanora. Ary tamin'ny teny hoetiny ny tompon'andraikitra teo ry havako dia nanazava fa isan'ny sarotra dia sarotra ny fanabeazana ny tanora amin'izao andro ankehitriny izao. Ary ambetindresaka aza hoe atao ahoana ny fanabeazana, hoentina makaiza ny tanora ary ahoana ny fomba hanolokoloana ny ankizy. Izao fahasarotan'ny fanabeazana izao dia tsy dia zavatra vaovao akory fa ny taonjato faharoapolo ray amanontolo dia efa saika niovaovan'ny fanabeazana. Satria ny fanabeazana dia mifampiankina amin'ny finoana, mifampiankina amina ideolojia, mifampiankina amina kolotsaina, mifampiankina amina olam-piarahamonina, mifampiankina amina fomba isan-karazany. Koa arakaraky ny ovany ireny, toe-javatra ireny na ino ideolojia,
na io ny fomba mpivavahana na io ny fiarahamonina na ny olam-piarahamonina dia miova arak'izay koa ny fanabeazana sy ny tanjom-panabeazana satria ny taonjato faharoapolo dia taonjaton'ny fiovaovana dia mazava ho azy raha toka somary very maridarana ihany ny fiangonana sy ny fiarahamonina na ny fianakaviana ny amin'izay atao hoe fanabeazana fa na ahoana na ahoana dia ny taona 70 taty aoriana zany dia taonjato ny famitahana koa zay no azo ilazana azy satria betsaka ireo voafitaka na ny fiarahamonina io na ny mpitondro io na ny mpanabe io na ny mpampianatra dia ny faraparan'ny taonjato fa faharoapolo fiandohan'ny taonjato raiky amby roapolo dia saika taonjato ny famitahana betsaka ny namita tena ary betsaka ny voafitaka betsaka ny diso fanantenana ary tao anatin'izany ny fanabeazana dia milanja zany vokatra izany tsika mandraka ankehitriny ary tsy tsika ihany fa na dia ireo tany zay matanjaka indrindra eran-tany aza dia natsiary ihany onamita tena ary natsiary koa voafitaka tao anatin'izay fitrangadravana samy tsy nisy nanampomitsy isika na izao tontolo zao ara ho izao no iafarany ho hoe miteraka olana sy zavatra sarotra tahaka izao ny atao hoe mondialisation samy mieritreritra izany hitatsika na amin'ny lafiny fiarovana ny any Eropa aza dia betsaka no teny hoe tena disotsika ahitsika tsy ohatran'ny eritreretana azy ka ile izy na ny fotoam-piadinantsika reto antitra to tsy nisy akory le fandrimpalemana anatenay sy ny sisa rehetra dia samy natsiaro voafitaka sy namita tena avokoa ny olona rehetra tao anatin'izany fitrangan-javatra izany ho tsika hoe olana ny fanabeazana dia itetytsotra masiny tiaravako malala dia tena manome vahaolana ho an'ny zanaky ny fikavanandraina reny kristianina manome vahaolana ho an'ny fiangonana sy isa tokantrano ity epistily ny soatan'ny Paoly ity raha somary mamalay olana isika dia avako malala mba hitoerany vahaolana mitokana tokony isy azy dia mazava fa nandritra ny taona maro 30 taona teo eo dia namita tena ny olona mamita tena ny olona na ny fitahana ny olona fa izao tontolo zao dia tanàna lehibe anankiray ka afaka miantoka ny fahasambarantsika rehetra izao tontolo zao ny mponina eto ambonin'ny tany dia tanàna lehibe anankiray ka ifanakalozany fiangonana sy ny fifankatiavana ary izao tontolo zao dia tanàna lehibe anankiray ka afaka mifandray avokoa ny olona rehetra tsy isy olona atsiaro mirery izao tontolo zao dia tanàna lehibe anankiray ka dia ho aterina ny tokantranony olona na ny fahalalana na ny fahazavan-tsaina izao tontolo zao dia tanàna lehibe anankiray ka dia iombona ny olona eto nyity tany ity saingy rehefa nivozina rehefa ko malala ny toe-tsaina ampiombona izao tontolo zao dia vao mainka nampisaraka azy ary be dia be ny lafy miabo tao anatin'izany fieritreretana ny fanatontolony zany be dia be ny lafy miabo saingy ny vitsy anisa dia natsiaro ho voafitaka ihany natsiaro ho nambakaina ihany ary nanjary nataon'ny hafa tohatra fiakarana fotsiny ihany lazay nambara mandrakariva hoe ny antsony hoe mondialisation dia izao vezivezy malalaka ny vaovao eny tokoa afaka mivezivezy ny vaovao na eto ambotatera ianao dia anio ihany dia afaka mahafantana zay mitranga ny Malaisie na eto ambotatera ianao dia anio ihany ray sekona dia afaka mitranga marina zay afaka zay mitranga mahita zay mitranga any Pologne dia afaka malala fa rehefa afaka nivezivezy tahaka izany ny vaovao dia samy lasa mpanao gazety avokoa ny olona rehetra ary dia samy laza zay tiany ny olona zay ary dia samy miteny zay tiany ny teneniny samy manambara zay heverino marina ary dia samy milaza ao anatin'ny Facebook sy internet ity mivaovao marina ity mivaovao marina ity mivaovao marina nefa raha dia izao tsy fantatra tsony ny vaovao marina ary dia lasa ny famitaka sy ny fandaingany olona zavatra tsy marina dia anaovany olona sary sandoka isan-karazany izao ny tena mitranga any ay tsy marina ay le sary azo amboarina ay le vaovao azo amboarina tsy araka le fampanantenana 30 taona tany aloha afaka malalaka an'le vaovao io afaka mahita zavatra rehetra ao anatiny io anao eny tokoa misy ny milazany marina saingy le milazany marina tsy isy pijery akory tsy isy pijery ny sary adala isan-karazany to zary mahaliana ny tanora mba miezaka ihany ny fiangonana manao zavatra maro samihafa anaty mampiasa ao anatin'ny tambazotro io fa izao zara raha misy manao j'aime na fotoam-pivavahana io na hiram-piangonana io na hiram-koral io zara raha misy manao j'aime zara raha misy pijery akory ahy fa rehefa mitantara ny agegeny zao tontolo zao j'aime ray tapitrisy ao anatin'ny 10 minitra
Ravako malala mitsika manao hoe makaiza voafitaka ny fiarahamonina mamita tena ary na dia ny tany matanjaka indrindra dia manomboka mieritreritra hoe tena ohatrany tsy mety le izy tsy mety fa ho aizay tsony ny fanabeazana ao anatiny io dia misy fahalalana maro isan-karazany afaka mianatra an'io zavatra be dehibe eo anatiny io ianao fa ravako malala zany tokoa reny ao eny tokoa misy boky ao misy isan-karazany ao fa mitombotsoana izy zay tiany olona ho alefany ihany no alefany tsy araky le mpampananterana hoe dia azo mora ny fahalalana sy ny sisa fa izao vidinao ihany lasa manome volan-drahana lasa fitadiavam-bola ny hafa nampanakarena ny Google nampanakarena ireo site isan-karazany fa toa tsy tratran'ny olona koa nampananandany connexion anao 500 isan'andro 1000 isan'andro dia na tsy ary voafitaka ny olona ankehitriny atoa totombotsoan'olo mihitsy fotsiny ihany nampanaterena hoe dia afaka mivezivezy ny entana fa tanana be anankiray tsika dia io entanareo misy mividy io rapitra io dia misy mividy io tongolo io dipoavatra io vanille io asa tanana malagasy io iara malagasy io misy mividy aiza kory zay nisy mividy ao toa ny azy mianakavy ny entana ny mameno ny tsena nisy tany manitra isan-karazany tonga daholo entana tsy manara-penitra rehetra ty tonga daholo na dibera lany-daty na menaka feno cholesterol tonga daholo na lamba tsy misy koa atao vanilo mandoro voataniny andro anao may ohatrany dofoka daholo na fofony anatin'ilay akanjo lobaka zay anaovana tsy amanaraka ny tokony ho izy tototra nitsena ny tany afrikanina tsotra ny tany nefa ilay afrikanina tsy afaka manolona koa vao miainga le ovy tsy manalaka kalibre ny ovinareo avereny tsy misy mividy mivoaka tsaramaso kely loatra tsy mety mivoaka amidy ny volona kafe kely loatra inona kory nisy ny vidy ao tsy afaka nivezivezy akory ny entany tany mahantriko na ny kely azy fa nanao zay nampanakarena ny olo mihitsy fotsiny ihany nampanaterandraveny ary dia ny volange mahazo mivezivezy afaka mivezivezy ny capital ny capitaux afaka mivezivezy malalaka amin'ny moindre aza manahy mihitsy nareo fa afaka mivezivezy eny tokoa afaka mivezivezy mivola fa mivolan'izy nakaiza le ariary kelinao iza no ndrefesanao ariarika afaka andray ariarika fantatry ny olana andafa hoe inony zany ariary vola ny tany matanjaka ihany no mivezivezy teto ambonin'ny tany fa lay ariary enjanona tsy nietsika teo ary nireny volan'ny mpanakarena no zary niditra miposesika teto tanyraza dia gaky ianao miazo ny volan'ny matanjaka tsangana maniry ohatry ny anana ny trano lasa ny vahiny ny tany malalaka lasa ny vahiny ny tany volena satria azy afaka mampiditra vola zao dia zao izy hividianany taninao hividianany simenitra anaovany trano hividiana sy ny sisa rehetra ianao nga afaka mandefa ariary ka hividy trano any Paris izy afaka mandefa euro hividianany tany rahapitrano na 10 hectara azy satria tsika mandra rehefa mijery rany rehetra zany fivezivezen'ny olona eny afaka mivezivezy ny olona fivezivezy aizy ianao na maka vizary ianao 2 volana 3 volana misy alatena mihitsy tsy mahazo ny tany matanjaka mahazo izy miditra am'izay tia nidirana izy na ny aéroport anankiray tsy Togo ary izy maka vizany io dia mahazo izy ianao tsy mahazo dia matsiaro zao ankehitriny hoe ohatrany diso fihevitra ihany ohatrany to voafitaka ihany sika rehetra ohatrany to firenena anankiray ihany nahazo tombontsoa raha tena tondray mitsy dia firenena anankiray ihany Chine ihany nazo lazay no tafavoaka tamin'ny mondialisation Europa tsy tafavoaka zany Europa États-Unis eo ihany Chine ihany azo lazaina hoe tafavoaka tamin'ny mondialisation no ny antony iny no ny afetseny avako malala eto ary sika dia miteraka olana azy zany zavatra zany ninninona lazaina dia miteraka olana amin'ny fanabeazana zany dia tsika resaka zavatra telo ary raha mazava tsara aminao fa tozary tsy araka nieritreretana azy misy zavatra miabo be dehibe ny raisina ekeny zany satria mba afaka mianatra ianao afaka mifandray afaka miresaka telefona io ekena fa misy zany fa toa betsaka koa ny zavatra mihiba no entiny ilay fanatotoloana ary amin'ny lafiny fanabeazana dia toa betsaka kokoa ny mihiba inona reo mihiba ry avako malala ka hatreny zanaka ny fikamanandray aman-dreny kristianina amin'ny terme de référence na amin'ny laminasa izay kendreny oazanavanteraha voalohany dia fanaavako malala ny fanabeazana ny zavatra ampitaina amin'ny tanora kehitriny dia ny tsy fanaovanao zava-dehibe ny antsona hoe fenitra zany hoe ny mahazatra atsika taloha dia ny marina dia tokana marina loatra fa tsy misy ny atao hoe marina tokana saingy nitezana antsika nandritra ny taona maro dia rehefa marina dia marina ary rehefa diso
dia diso. Ny antsoina hoe diso dia ny fanohitra ny marina, ary ny antsoina hoe marina dia ny fanohitra ny diso. Zay fotsiny ihany ny antsika, tsy misy marina be dia be au pluriel zany. Fa raha ihany ny marina zay no natezanantsika. Rehefa tsy mety ny misotro toaka dia tsy mety ny misotro toaka. Rehefa tsy mety ny mandaingana mijangajanga dia tsy mety ny mandaingana mijangajanga. Zay fotsiny ihany. Fa ny mondialisation dia nanahisitra zavatra maro tao anatin'ny sainantsika ka nasiana hoe eny izao fa izao, eny izao fa izao. Ary dia zary toetra anabeazana ny tanora sy anabeazana tsika menakavy ny hoe zavatra rehetra dia relatif avokoa. Zany hoe tsy misy zavatra tena izy fa eny tinge tsara fa tiako tsara eny izao nge tsy azo atao fa amin'ny fotoana ohatra zao azo atao ihany ny ohatra zao e. Ary dia zany toetrainy zany tsy mahatonga ny olona manana fenitra mazava tsara. Ary efa tsy manana fenitra ilay tanora dia zao hitantsika fa raha miatrahanao fanontaniana izy mety zao ve ataonao zao, eny tsy mety zao amin'ny fotoana ohatra zao fa mety an'izao raha amin'ny fotoana ohatra zao aloha e. Ary dia misehatra maso samihafa dia ahitana an'izany. Maika moa fa fanabeazana. Fanabeazana avako malala tsy relatif zany. Misy zavatra tsy maintsy anananao toetra mazava tahaka ny tenin'ny toetra. Rehefa hoe tsy mety io dia tsy mety. Fa tsy misy tsy mety io ka zao anke resaka toetra io avako malala resaka fomba fiaina io. Mety hoe fanabeazana tsy zavatra tokana famatotra amin'ny finoana, famatotra amin'ny fiainana dia tokony zavatra amin'ny toetra tsara. Rehefa mba tsy mety ny anaovanao akanjo mifinjifinjy na fokely dia ampiangonana dia tsy mety zany. Fa tsy hoe eny tsy mety lizy fa zako nge mahita ny ranona manao an'lizy ihany dia mba mety. Tsy ohatra zany ny fanabeazana anaka. Tsy hoe rehefa tsy mety ny mamo dia tsy mety ny mamo. Eny efa za nge mamo fa za rehefa mamo dia tsara fanahy e. Tsy ohatra zany dia avako malala. Rehefa tsy mety dia tsy mety. Fa rehefa ko malala indraindray ny zavatra hitanao vokatra io mondialisation io zay tsara amin'ny lafiny anankiray. Fa mahatonga antsika manana toe-tsaina malalaka fahatany tsy dia manahoana loatra. Ary indraindray rehefa miten'ny tanora ianao ankehitriny na miten'ny olombelona velona amin'ny andro ankehitriny dia manao hoe eny inona moa ny ananina saka zao nge efa taloha zany e, efa tsotra zao nge efa aniny e. Mampanany sarotra mihitsy ny fitezana ataon'ny ray aman-dreny zany dia afaka malala. Mampanany sarotra mihitsy ny tsy fananana intsony. Izany hoe fenitra zany hoe rehefa mba ity le fenitra le olona dia ity le fenitra. Mety misy zavatra fiadevitra fa misy zavatra tena tsy fiadevitra mihitsy. Fa fenitra napetrakantsika menakavy, fenitra napetraky ny fiarahamonina. Ekena fa mety ho marina any an-dafina tsy marina any an-dafina ary fa rehefa mba fenitra napetraka iomborana kosa dia tokony ho arahana le avako malala. Fa saingy efa tsy zany isika ny farany avako malala zay olana vahany telesonany ihany ity ka ohatsaintsika dia ny ataontsika hoe miavaka. Ny nahazatra ny olona mandrakariva rehefa malala dia ny hoe zava-dehibe ny fanaovanao zay mba fanaon'ny olona. Io le fomba fitenin'ny toro malagasy hoe ny soa fianatra. Fianarantsoa moa ny tenen'ny hoe ny soa fianatra. Fa fitenina hoe ny soa fianatra zany hoe mba jereo nataon'ny olona ary rehefa hitanao fa mety nataon'ny olona dia mba harao zany. Zava-dehibe le toe-tsaina hoe aza dia tia miavakavaka loatra. Ny tolo malagasy dia nampianarantsika mihitsy manao hoe ny fiarahana ny ataon'ny be sy ny maro dia tena zava-dehibe mihitsy. Fa tsy tsara loatra ny toe-tsaina maningana. Eny tokoa rehefa ko malary ny voizina ny mondialisation. Ny toe-tsaina ny mondialisation amin'ny hoe voizina ny maningana tsy fanaovana tsinitsinina ny fiombonana loatra. Fa lasa tonga toe-tsaina mihitsy indray ny maningana. Lasa lay maningana mihitsy indray ny totanjona. Lay miavaka mihitsy indray ny totanjona. Tsy ilay toe-tsaina hoe ndeha mba hianatra amin'ny hafa sao dia mba mety ny ataon'ireny olona reny ekena tokoa. Fa mety ho diso ny marona izy fa tsy marina foana hoe ny diso ny marona izy tsy marina foana zany atao amin'ny fiarahamonina. Fa matoa ny olona manao akanjo ohatr'izao dia misy antony eo. Fa ianao zao manao hoe zany dia mba haningana amin'ity. Ary dia zay toe-tsaina izay ny tozary tezana hoe totanjona indray ny maningana na amin'ny fomba fitafy io. Toatra mahafinaritra mahita olona manao loko volo mangamanga tapaka ao anatin'ny olona manao volo mainty rehetra. Toa mahafinaritra ny mahita olona manao zavatra tahaka izao ary dia manjary lasa ilay maningana indray ny tanjona, ilay miala mahazatra ny tanjona.
ary dia mifantona mandrakariva amin'ny ray aman-dreny mizatra miala zatra miainany mahazatra ohatra ny toazary mahafinaritra ny karitra hoe andao mba hiova kely andao mba hakitihana kely ty andao mba atao an'izao toetra ny mondialisation ravako malala dia nefa rahany very maridala rehefa very maridala tsy fantatra ntsony hoe inona le mety le inona le tsy mety fa fantatra hoe fa ny fanabeazana le avako malala tsy zavatra matematika ohatr'izany anke fanabeazany fanabeazana ankety ohatr'izany tsy tamoramoraina ohatr'izao manao hoe eniny tsy manina le maningana anke ohatr'izao hoe tsy ry avako malala saina ny beazina fanahy ny beazina misy lasitra tsy maintsy ananana misy modely tsy maintsy apetraka ary misy maro anisa tsy maintsy alay tahaka ray moa le avako malala hotsika hoe ka le maro anisa anke tsy azo alay tahaka fa ny maningana ihany no alay tahaka indray ekena fa misy ny maningana mety fa mekena fa misy ny maro anisa tsy azo alay tahaka fa tozary lasitra atao ankehitriny manao lay maningana mihitsy ny tena tsara ka andao aningantsika amin'ny zavatra ohatr'izao andao aningana andao hiavaka ary dia zay toetsaina tia miavaka izay indray mety ho tsara miavaka fa izao raha milafo ny fanabeazana zany tsy fanabeazana malagasy fanabeazana malagasy ataovy zavatra alohan'ny aningananao alohan'ny ananao toetsaina maningana te hiavaka fa taro tsara alohan'ny antony inona ny dikany nahoana ny olona ny makary nahoana ny olona ny makary nahoana ny olona ny tsy makaty nahoana ny olona fa dia zary zavatra tahaka izany hitatsika miavako malala zany toetsaina izay te hanivaka te hiavaka te hisongadina noho ny antony zay enatsika ka teko mena manontany ray maka nanazava ny teny hoe Galili tsaro tsara ny teny manao hoe ny Galili any dia avy amina teny hébreu hoe Galal miodina no heviny na zany hoe satria tsy inona eto Galili dia eto Samaria dia eto Jodia dia mandeha manodidina ny olona ny jiosy rehefa mandeha makany Galili tsy mahitsy ho Samaria izy fa mandeha arak'ilay teny hoe zay vo manodidina dia mandeha makaty izy dia manaraka ny moron-drano Jordana izy zay vao apita ato Galili zany hoe satria tsy mandalo ny Samaria izy zay natonga ny teny hoe Galili Galal manalavidalana izy mandeha manodidina izy miodidina izy dia hoy any teny tamin'ny mpianatra manao hoe ohatra napetrehitra ihany anarany Galile zay nahita ny tany hoe boribory zay nahita ny tany hoe boribory fa nahita ny tany boribory iaho mantsain'ireo mpianatra dia Galile fa tsy niavana raha manatoanina akory fantatrana fa niavana raha manatoanina tsisy nahalalany mianatra katekômena lay ny teny manao hoe tsarovy fa fidikidinana ny didi mitondra ny tany fiakarana sady fidinana dia hainareo nytoy fa izao rehavako malala tsy fantatra ny ankizy niavana raha manatoanina sisa fa honona ro zany samako ny tsy fantatra niavana raha manatoanina fa honona ny tsy ahafantaranareo tsony niavana raha manatoanina niavana raha manatoanina zay olona mpiarabelona tamin'ny ravelona VVS iringirina namorona nire hoe dobodoboka fomba anako dobodoboka fomba niavana raha manatoanina niavana raha manatoanina zay ngiatra noho ny fitiavatany raza mpiaradalana tamin'ny ravelona mpiaradalana tamin'ny ireo ataontsika hoe poeta nitadiny very rehetra fa tsy fantatry ndraiky izy tso dia ho aiza zanytsika i zany fantatrareo tsy fantatra lohanina angambany dia rehavako malalako itsika manao hoe makaizary makaizary ny toetsaina dia miavery satria rehefa aletika zany le miavaka no izy le misongadina le miavaka lay aoka dia miavako malala tsara ny miavaka tena mety zany miavaka amin'ny tsara misongadina amin'ny tsara fa ndraindray dia zatra nyty paraître lay tanora nyendriky ivelany ezaka zany satria zay le miavaka ka ny tanjona dia tsy fantatra koa fa dia miavaka fotsiny dia rendriky ivelany dia mandeha oa dia gagy ianao mandeha ny andara mahita loko isan-karazany fomba isan-karazany endrika ivelany avokoa zay nrehetra zay mondialisation miavaka malala alio tsy ho afaka mieritreritra hoe afaka vetivety hoe mitory-tenindre mandeha ohatr'izao na manety tsy afaka vetivety zavatra efa any anaty rana civilisation dia zao tsy maintsy nity fisehosehoana ny paraître sy ny tahaka izany dia mameno an'izao tontolo zao ary nyrehetra dia samy mahatsiaro hoe tena ohatrany fitaka ihany izy ity fa ny farany riavako malala zay olana vahany ity Tesalonianina ity ka entina ampahirenao tsy vitan'izay ihany no olona hitanao ankehitriny fa ny fitiavana fisaraha
mahatonga ho azy fisarahana. La inetretina hoe mondialisation ka hatsiarovan'ny olona ho fiombolana marina fifandraisana dia izao fitaova maika nampisaraka samy ao an-trano ihany fa dia mivatan'ny olona ny ao an-trano fa nisaina angetsy ao eo amin'ny telefoninao izy efa tsona masaka ny vary eo ihany izy masaka ho amin'ny vary indroa eo ihany izy efa miteny mafy mitreriny ianao zay vao miala eo izy tokony tenenina hoe manta ny vary amin'izay izy noana dia tozary irery misy olona irery ao anatin'ny fianakaviana ao an-trano izy fa eritreretiny izy rery no mivelona izy rery no mitondra ny olana izy samy rery vokatra io fandrosoana zarazara na natao hoe marina ny finoana azy dia indraindray tonga fisa be deabe ny finoana raha isyny olona diso ao anatiny io tambajoto io bebebe to lasa mpanao gazeta lasa pastera lasa mopera lasa mitabe elektricien lasa mécanicien tapitapoka dôly ao anatiny Facebook sy ao anatiny dia very any fotsiny le mipetraka teny amin'ny université ny anatra 20 taona 7 taona dia ohatra lasa tsara ny fizarana ny avako malala tena tsara fa nandray to lasa ny nanimba isika ona hoe somary miiba zay fomba fijery zay ekena fa miiby zay fa mety betsaka ny miabo hitanao fantatra zany betsaka ny miabo hitanao fa zay miabo efa miabo inona ny mbola hitany sana azy fa ndeha miiba ialana no resahatsika etra avako malala mame vahaolana reto mpamarana no Paoly inona ny vahaolana ary raha izay le olana raha izay le olana to manjary mampisy olam-pifandraisana to manjary mahatonga atsika very mahadarana mahatonga atsika very fanantenana ndraindray mahatonga atsika mora trotraka tsy manana herim-panahy iady mora resy satria be raindralendra loatra ao anatin'ilay zavatra seho anao dia manana toe-po mora resy itsika mora kivy isika satria teo tsotratratsika mihitsy ilay tanjona teo hoe Paoly manazava manao hoe reto zavatra roa reto atao ho zava-dehibe dia io ny teneny manao hoe ny tezana ny taranaka ao ny fampitezantsika menakavy ny finoana izy manao hoe mitombo fatratra ny finoana reo fifampitezana mampitombo finoana fifampitezana mampitombo finoana ny finoana riava rehefa iainana rehefa mitombo ny finoana dia mitoetra ny fanantenana rehefa mitombo ny finoana dia manana herim-panahy ny olona ny androso rehefa mitombo ny finoana dia manana finiavana ny olona hita mahatara fa ray ravaka malala ny fahakelezan'ny finoana ngeny mahatonga atsika ohatr'izao fa rehefa mitoetra tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompo isika dia manome atsika hanana mahadarana hoe zao natao ny finoana ny mameno tololalana amin'izao andro zao hoe iza moa ianao ho aiza ianao inona ny miandry ianao azany afaka malala ny tsy tokony antonantsika fiangonana zay ny tsy tokony andonontsika raha aman-dreny miezaka mitaiza mananatra ny ankizy anaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary io zay mahavatra ihany anaka anarova natao atisa teo zay mahavatra ihany fa zay tsy mahavatra dia mitsiriritry ny hafa fotsiny fa zay mahavatra amin'ny fitora sasany dia mampiarana sekoly mahafainge zany hoe ririnina ny andro amin'ny fitora sasany ianao mampiarana sekoly lahady aty ambotately ny lasantsy efa ohatrinina taxi be efa ohatrinina sy ny sisa rehetra fa mampianatra an'io zanako sekoly lahady aty ambotately ianao tsy mora nge zany riavana natao hoe sekoly lahady fantatao manodidy asany sasany ramoany anala mahitsy na any aninina fa tsy mora zany voady zany za mpianatra ny zanako sekoly lahady fa izay mahavatra an'izay io zazy io rehefa tezainao amin'ny finoana averitsika matetika rehefa tonga anao aty am-piangonana io hatrany 5 taona vitany ianao zay no izy tsy mialo ao zany tsony io mety tsy mialo ny 20 taona mienjy an'io raika amin'ny 20 taona fa tsy maintsy miverinao io tsy mandeha izany io vitanao ny 5 taona voalohany tonga anao sekoly lahady izy tonga anao nianana sekoly lahady isan'andro izy tonga anao namonjy sampana izy tonga anao miangona ny alahady mitabataba maninona mamena trolona fa tonga anao foana izy 5 taona
fa zay no izy vita ny anjarana tsy mila manerytsony afaka 20 taona 20 taona izy raika am'roapolo tsy mila mitenitsony anao fa tonga foana izy inona anao ampidirino 20 taona ntsota fitra na zay donendrina indrindra izy no zany dia izao vitao ny didinao fa izay manao sangisangy manao ambaninjavatra manao fisaka fa alao aloha atsotsotra kely andana manao pizza ohatranao hoe andana ataovy zay manao an'izay amin'ny isaky ny alahady ka tamana mijery tele rotsorotsiny télévision sy ny internet sy ny mahafinaritra io isaka nahady miody anao am'y 20 taona efatra zay anao am'tena ary maninona ka nen'ny olona ary nen'ny olona ka tao tonga am-piangolona foana tao miambina foana ny azy ary maninny azy tsy mahampome kizy ny ezaka ko izy niaritra inona ny tsy nataony tao niady mafy maninona efa tao an'izany izy mbola betsaka ihany ny mani efa inona ny tsy atao mbola betsaka ihany ny mani maika efa tsy anaovana an'izany anaka dia izao amin'ny finoana izy ny finoana ao anatin'ny fiangonana mety mafy zany mahavita mandany volana hoe vidinaiko azy fa tsy mahavidy baiboly ray akory mety mahavidy tiserta tsaratareo azy anao fa tsy mahavita boky mahavidy boky akory tompoko sy andriamanitra azy le avako malalo hoy Paoly manao hoe ataovy zava-dehibe ny finoana ny fampianaram-pinoana fa mbola ho mafy lavitra noho izao ny tranga afaka 20 taona mbola azoazo ary izy zao fa hitanao io mbola nitandrefanao ny civilisation na betsaka eto amintsika mbola mifanakaiky amintsika ny civilisation judéo-chrétienne fa hitanao ny civilisation tatsinanana rehefa hiditretra fa samy hafa mihitsy na ny fenitry ny antsona hoe marina na ny fomba fiaina naninona rehefa ny avaletsinanana ny tonga eo dia hitantsika le avako malamo inona ny vahaolana ataovy zava-dehibe ny finoana famonjena ny fitoam-pahafahana ka lava be angely atoteninao paster tsy vitanay angely izy le avako malalo raha-mpanany resahana angeanake tsy raha nofo ty resahantsika ty fa raha-mpanany hoe ao amba tamin'ny oviny taminatin'ny toritena anakiray tamina mofinaina manao hoe ao anatin'ny andro anakiray angatahan'andriamanitra aminao dia alahady anakiray apahafiriny zany apahafito ny fotoana anao 1/7 manana herinandro andro fito ianao 1/7 manangatahan'andriamanitra hoe mba hamanokana rehefa fotoana ivavaly mba hatokano ho ahy io andro alahady io 1/7 nefa ny apahafito ny fotoana atsika tsy apahafito ny akorange fa ataovy adiny filitsika raha tapiakola ataovy adiny telo anao zany miangona mampiarasako lalahady adiny ray miangona adiny ray dia miresadresaka toko tamin'ny mpiangonanao manokonoko resaka eo tsika mianakavy hoe ta izy tiakanjo ty vidina sy ny sisy mahaprotestante zany mba inona ny lokanareo sy ny sisy dia lany eo ny adiny ray ataovy adiny telo anao zany aty am-piangonana raha adiny telo amin'ny ataovy hoe tsotra fotsiny lay apahafitony zany dia mbola zaraina valy satria adiny telo 4 zaraina valy dia adiny telo zany apahavalo ny lena ihany zany ny alay dia alefa zany an-tsena 1/7 zaraina 1/8 1/56 azonao ve zany 1/56 fotoana anao zany no mba hakanezao ty ambotately iangonana raha enina amby 50 taona zany ianao ka niangona voateraka tsy tapaka dia nyray raha totaliny angonanao dia 1 taona raha enina amby 50 taona za zao enina amby 50 taona dia raha totalika zany ny fotoana ny angonako ka voateraka za dia raka ty am-piangonana isanalahady tsy tapaka isakalahajakalahady dia raha totaly zay dia taona raha ohatra zany ka somary le mpanao isam-bolana isaky mifandraisana raha vao miangona 1/56 dia mbola zaraina efatra dia le herintaona zaraina efatra dia firy sisa 3 volana sisa ary raha ohatra ka efa somary lehibebe sisa ny angona atao hoe 20 taona vao niangona dia ray volana sy tapany ao anatin'ny 9 taona zany raha totaly ny angonako nefa ny fanahiko no karakaraiko ny fiainana mandrakizay no maniko tsy ny hoe ny efa taona iainako eto na 20 taona eto no maniko fa ny fiainana mandrakizay no maniko fa tsy nahafoy afa-tsy ray volana sy tapany tao anatin'ny 9 taona dia ino anao valinao an'Andriamanitra afako malala raha 20 taona ianao zany dia ho azo antoka mihitsy
7 taona 20 taona naondrenanao na tany mateza raha niangona foana ianao nandritra ny herintaona maratonga ny 20 herintaona sy tapany dia avako malala tanio dia fakafako tsara inona no maika aminao io sy andaninao ny fotoananao no mahamaika anao ary io tenin'ny tompo apetraka ao aiza ny fonao zay ametrahan'ny olona ny fony no ilofosany fatratra dia aiza zay andaninao ny fotoananao metrahanao ny fonao mazavy zany raha eny ambony terrain de foot no ametrahanao nanjarinao fotoanao betsaka dia zao Lionel Messi ny anaranao mamara ny pastera riavako ny finoana fa izako ny fifankatiavana mamara ny paoly manao hoe ataovy ho zava-dehibe ny fifankatiavana tsy resinao zany io fanabeazana amin'ny vilana io raha tsy miaraka mitaizitsika tsy vitanao rery zany ny taizan'io zazy io hitanao tsy vitanao rery zany fa ahoana no fitanao rery eny sy ianao anaketa day atokatranao adibo ihany miona amin'le zaza aby ny tena ny atsasany aiza any an-dakilasy ny atsasany any am-piangonana atsasany any an-dalambe raha tsy misy fiombonana ny avako amin'ny fitezana sy ny fanabeazana tsy vitanao rery zany tamin'ny andro tolo malagasy angety ndray aman-dreny tsy mitaiza indrindra mitaiza dolo dadato mitaiza nenito manao fanabeazana manao an'izany zany éducation sexuelle zany ka misy raha aman-dreny nampianatra an'izany tsisy nampianatratsika zany izy nampianatra zany anjana tsisy nampianatratsika zany na ray azy fa izy nampianatra zany anadany reny ndravavy reny hoe zao le tya na zao letsya fa rehefa ravy zay fifandraisana izay ny fiandrandray sasany tsy moa mamonkamba moa ny sivim-pianakaviany aiza talozany zay nanariny zany idry apetraka mihitsy dia tsy ny dadabe dia eo mananatra anao dia miandry anao miatra nke zany hoe anariny dia enao mahazo mamaly zany fa nefa naninona zao tsika mianakary to mbo endry ihany to mbalina ihany mbo dongadonga ihany mbo salama ihany fa nahoanany tsy misy mihainao anatra tsonitsika tsy zatra anarina rehefa anarinao ny ankizy ankehitriny dia ataony anaovany rapport de force ianao ary nareo koa raha mba aninako zay no ataony izy anao afaka anao an'izany taminay mbola kely izy ataonao hoana ny teneny dadany zany ny teny dadabe zany ary dadabe aza mifokasikarako maninona zay no teny dadabe mifokasikarako dadabe mifokapipa fa nahaten'ny olona hoe aza mifoka sikaro nahavita ny eky an'izany izy mahavita mitevana hoe ty pipi ty a tsisy ifandraisany amin'ny lahy fa nanaiky zay dia ento dia izy mifokasikaro avako malay andao ifanampy amin'ity fanabeazana rehefa mba teneny mpampianatra lalahady le zanakao dia aza tetezitra ny zanako tsy aiza miainy fa ditika ray maka nitondra sokoto piandraikatra zay mpanamaitso moa atao amin'ny fiangonana misy anay lasa nandeha nitondra sokoto tamin'izay ry amin'ny ravavangy andrena valona anao asa soa mitsipinareo fako sy nanadio to fahavava ny azo nle ray aman-dreny tamin'ny telona fa nahoana ny zanakay nanaovanareo an'izao ka zanakay mpaloaka fako eny arao ako mpanetika fanampory zay fa azafady tsy mahalala asa soa ary dehibe ny sokoto am'izao andraky na dia mahita fako azy izy dia ampinondray le fako amin'ny arabe ka izy manala ny tsika raha tsy mifandrimbonytsika ry fiangonanao raha tsy mifandrimbonytsika rehefa mba ahitsinay lay zanakareo nareo ngenanao voaty ny teny manao hoe ny zanakay dia avelanay ho tezainareo fiangonana dia ho tezainay tokoa ny zanakareo ho ahitsinay izy rehefa mba mibedy azy zay ty amin'ny sekoly alahady mibedy azy zay anaty sampana tanora any mibedy azy dia atao an'izao io fiainanao io anaka aty tsy fisotroana aza misotro toka amboary ty mafitafy ty dia aza atao ina ny idiranao amin'ny fiainana ny zanakay ny zanakay za mba tenitenenina mihitsy ny zanakay dia manao zany tsika dia mety mivokatra tsika rehefa avy eo na vitanao rery mitaizany io tsy vitanao rery zany io e ny fanabeazana tsy natao an'olona anankiray fa natao an'ny fiarahamonina mihitsy dia ny olon-dehibe ny olo-kendry sy ny tahaka zany dia maka fanabeazana eto mba magnano ananadray ia matoka olona miteny frantsay sy teny gasy io olana be rehefa ohatra ka tsy miteny afa-tsy teny frantsay ianao ao atokantrano dia fa tiantoka manjanako ao io dia milaza fa tiantoka tsy tanavanavana rehefa ohatra ka miteny frantsay ihany ny hoe anabeazana fanabeazana resahantsika io
tsy teny malagasy fa fanabeazana. Rehefa teny frantsay ihany no itenenanao amin'ny zanakao dia voafetra ny olona afaka miresaka aminy. Tsy misy afa-tsy olona 5 isan-jato na 3 isan-jato. Fa rehefa teny malagasy no iresahany sy akabeazana dia ny 50 isan-jato ny olona manodidina azy dia afaka manome fahalalana azy avokoa. Manomboka amin'ny mpanampy eo an-tokantrano mandrapatonga ny filohan'ny repoblika na amin'ny professeur université dia afaka mahazo fahalalana izy. Fangava teny ianao miresaka amin'ny teny frantsay nke zavatra mety hoan'ny vary sasao ry akanjo pasoa ny lobaka zay no resahanao. Fangavanao miresaka inona izany tolano, inona izany tondromanga, inona izany varingarana, inona izany osina, izany rehetra tsy azo dia avy eo rehefa tonga ministre teako ndraiky izy manao hoe zao no lazaiko anareo anaka, tsy maintsy honareo reo no ministre ho maire, fandrasanareo amin'iza no homerana taminareo, fandrasanareo amin'iza no ministre hitondra n'ity firenena ity, tsy maintsy honareo. Avy eo na mampiasa ilay voamborana na tonga teny fiarabalatsy fandrasanao amin'iza ary izay mihitsy anaka. Ampianary avako malalana ekizy folay tsy miteny azy ianarana ny teny frantsay na ny teny anglisy tsy azo ialana tsony zao le azandry avako malalana zany zay defely ka mizotra anareo mamolaka ny ankizy iteny fa zany tsy azo ialana. Tsisy metra-pamitana mihitsy ireo ve ny teny anglisy teny frantsay ny intellectuel moyen rehetra dia miteny anglisy daholo zao tiaratra mandeha ho azy zany. Fa izao ny tenin-drazany ataonao aiza tsy hoe satria tenin-drazany io fa satria ny malagasy 50 isan-jato ny malagasy tsy mbola miteny afa-tsy ny teny malagasy. Noho izany dia izao ianaro azy ray aman-dreny marina fa mianatra any amin'ny sekoly ny teny frantsay daholo no zanatsika ny akabeaza fa zao aza melana fa tena manitondra n'ilay firenena. Mety mafy be zany teny zany ry avako malala fa efa niainany jiosy zany. Mamahana ry avako inona no afatra ndao ampianarana finoana tezaina amin'ny finoana raha atao inona koa tezaina amin'ny fifankatiavana ny fiombonana tsy tezaina ho tokatokamonina tsy tezaina tsy hamonjy fivoriam-pianakaviana tsy tezaina tsy ho toy adidy tsy tezaina tsy ho tia fiangonana tsy tezaina hiala amin'ny fiombonana fa tezaina ho tia fiangonana ho tia adidy ho tia tanindrazana tezaina akamana izany hoe zao zany mamangy zany zao ny dadabe reto ny havatsika reto ny fiangonantsika zao tsika menakavy tezao amin'izay zay na toe fifankatiavana ho aminao any fiadanan'i Jesosy. Andresany ianao amin'ny fitezana, andresany ianao amin'ny fanabeazana, ombanao Jesosy mba mpanabe tsara indrindra. Ivavaka mangentsika rehefa malala angataka amin'Andriamanitra hoe tompo amin'izao akatoky ny 20 marsa izao fotoana ahatsiarovany firenena ny ady tamin'ny fahaleovan-tena dia mba misy anahendry rahay ahitaiza ome finoana amolavola taranaka ome fahendrena azo ny firenena sy ny fiangonana ianterana. Ivavaka mangina isika. Misaotra Andriamanitra fa mahatsiaro sambatra izahay manana anao. Ianao ilay Andriamanitra mahafantatra sy mahita ny zavatra rehetra. Ianao mampafantatra anay ny zavatra rehetra. Misaotra Tompo fa na dia eo aza ny zavatra ratsy maro izay mamitaka sy mitondra anay hiala aminao ety amin'izao tontolo izao dia tsy mitsahatra ianao. Mampafantatra anay ny sitraponao. Mampafantatra anay ny lala marina tianao hisoranay ary tsy tianao hisy ho very izahay na dia iray aza. Tamin'ity an'ity ianao Tompo dia mampafantatra anay fa ny fiainana ny finoana marina, ny fifankatiavana izay efa ny baikonao anay dia amin'izany ihany no hanananay ny fiainana, ny tena fiainana avy aminao ary
aizanay mitaiza sy manabe na ny tenanay na ny taranakay ny fiangonana eny ny firenena. Dia misaotra Tompo aho noho ny amin'izany teninao izany. Aza velandalo fotsiny aminay izany fa raketo mba ho tonga fiainanay. Dia indreto izahay Tompo, manaiky ny ho fiasanao, manaiky izay ny asanao aty anatinay atateraka ny sitraponao. Dia aza avelanao irery izahay fa mitoera mandrakariva aty anatinay, ary aoka ianao no hialo lalana amin'izay rehetra ataonay sy tanterahanay ho voninahitry ny anaranao. Dia mitondra-bavaka izay Tompo ny amin'ny sampana zanaky ny fikambanana ray aman-dreny kristianina. Sitraka ao Tompo ny jorono izany sampana izany eto amin'izao fiangonana izao. Mangataka izahay ny tolo-tsaina endry avy aminao amin'ny mpitarika ny fikambanana, ho amin'ny mpikambana rehetra, ary indrindra ho amin'ny fiangonana manontolo Tompo, ka hitaona ny ray aman-dreny ianao mba hampikitra amin'izany ao anatin'izany sampana izany, ka tsy hisy tanora na ankizy tsy ao anatin'ny sampana ao anatin'izao fiangonana izao. Dia ho zaza sy tanora ho tsara fanabeazana, ho reharehanao Andriamanitra, ho reharehan'ny fiangonana, ary ho voninahitry ny anaranao. Ranay eo izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Mionany ny anasaza ao anay, ary mamelana elokay, tahaka namelana izay meloka taminay, ary asa mitondranay ho fankapanao, fa manafanay miratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Zao dia tonga amin'ny fotoana anaovana ny fanafitra tsika tompoko, ka ny raha ho ataontsika mandritra izany dia ny raha nangatahany avantsika ao amin'ny firana fanapiny fahatelo amby telopolo. Eo am-pitsanganana no anaovantsika fanafitra tompoko.
ho fanolorana ny rakitra dia ho ataontsika ny hira fa 700 andininy faharoa sy fahatelo ary ho faranantsika amin'ny amen. Ary farany izay atao faram-pilazana ihany nefa kosa faratapon'ny voninahitra dia indreo ianareo sy mpitandrina sy ny fiangonana eto amin'ny tantely malala tsy ho drivotra rivariva tokoa ireny koa tsy adidy efaina fa rotsorotsy ary tsy fitia mila setrany fa fanomezana nomenareo sehatra ivelarana izahay koa tsy hainay tsy ankasitraka koa tsy hainay tsy hisaotra sy ankasitraka izany fa ny rambiazina aza hono no mamerivero tanety ary ny tongolo no manitra voasary ary ny tsaika manitra nala fa ny eto kosa dia manitra fitiavan-dray aman-dreny koa dia misaotra sy mankasitraka anareo tompoko fa lehibe ny fitiavanareo lehibe ny tenanareo ka tsy hainay atelina fa ny telina sitraka ny ho anareo ombanareo mandrakariva ny Andriamanitra dia misaotra indrindra tompoko. Hamarana ny fotoana isika riavana ko handeha ataontsika mpitsanganana ny rehefa voalatra mialohan'ny andrasantsika ny tsodrano mitsangana isika riavana. Viva
fahotanterahany tompo amintsika ry avy natsodrano izay tononona sy omena amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy Kristy tompontsika mpiandrodro lehibe hiala maty nitondra ny raha fanekena mandrakizay izay ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay nikasitrahany ho imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azany voninahitra mandrakizay. Amen. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka. Amen.